Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana mbola tafahoana indray eto amin'ity toerana ity. Ivavaka isika satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia ihany-ko ny devoly dia ivavaka isika mba tonga antsika tena ifatoka tsara ny fotoana rehetra androany ho voninahitr'Andriamanitra. Vavaka isika. Jesosy io misaotra anao no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mitarihina eto amin'ity toerana ity izahay. Araka ny teninao Jesosy manao hoe tsy anareo ny fidy aho fa izaho no nifidy anareo. Ary matoa ianao nifidy anay androany tonga eto amin'izao toerana izao misy zavatra goavana tiana ho amboarina eo ny fiainanay. Misy zavatra tiana ho atsaraina eo amin'ny fiainanay. Misy zavatra Jesosy tiana ho tefena eo amin'ny fiainanay. Hananana fiainam-baovao ao anatin'izao fanarahananao izao. Nefa Tompo, manoloana ny fotoana tahaka an'izao koa dia mitady izay fomba maro samihafa koa ny devoly. Anao izay tsy fatohany ao anatin'ny fotoana rehetra androany eto amin'ity toerana ity. Aperikerika anay, atonga anay Jesosy tsy fatoka ao anatin'izao Fotoam-pivavahana izao. Ianao efa nanome fahefananay araka ny teninao hoe ninona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia fehezina ny an-danitra, ary ninona vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana ny an-danitra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, nafany mandidy sy mandroaka izay mety asan'ny maisina rehetra, mety asan'ny satana rehetra, mety asan'ny devoly rehetra, tsy hanana anjara, tsy hanana fahefana eto amin'izao toerana izao. Fampitana sy revanina amin'ny anaranao Jesosy. Ny asan'ny maisina sy ny asan'ny satana aza velanao hanana anjara, hanana fahefana eto amin'izao toerana izao. Ka ny fanana masina sy mahery nandrafitra tanteraka hatrany atapitapitra hatrany am-palapera. Dia misaotra Jesosy, misaotra anao ny fitiavanao, misaotra anao ny famindramponao satria Andriamanitra mamindra fo ianao. Ary ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana efa nodidina sy nyroahana tamin'ny anaranao ho any ny farimy rehetra hafa. Tsy hanana anjara, tsy hanana fahefana eto amin'ity toerana ity. Misaotra Tompo, atotranao ny tera sy ny haja ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha izany ka mbola anao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Andeha ame voninahitra ny Tompo isika manoloana an'izao fotoana manokana nanasany antsika izao ao anatin'ity fotoana ity. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola mpitomboina mandrakariva amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izay mbola nitondra antsika indray androany eto amin'ity toerana ity. Mbola toy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ny Salamo 4:40. Salamo 4:40 dia ny 9 ka hatramin'ny 9:9. Ary ao aorianan'izay dia ny hira ao amin'ny firana fifoazana larana 4:40, ny 9 sy ny 9 nataontsika. Salamo 4:40, ny 9:7 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotra an' Jehova lalany nanome sainay aho, ary na amin'ny alina dia manandratra azy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo akavanako izy dia angozozo aho. Izany ny falin'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko, nofoko azy hitoetra tsy manana iahy. Amen.
voninahitra ny eo anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra ho anao ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Mideranao zay Jesosy. Makalaza anao zahay. Mame voninahitra anao zahay. Mioby ny anaranao izay satria tsapana dia tsapanay fa tena lehibe loatra ianao. Tsy takatry ny saina ny fitiavanao. Tsy takatry ny saina ny famindramponao. Tsy takatry ny saina Jesosy ny fitantananao ny fiainany mpanomponao tsirairay avy. Zany mahatonga anay Jesosy ane manondrika ny lohanay androany. Mideranao, makalazanao, mame voninahitra anao androany eto amin'ity toerana ity satria tsapanay Jesosy fa tena Andriamanitra be fitiavany ianao. Tena Andriamanitra mamindra foy ianao. Miany fiainana isan'andro ianao. Tena tsy mahafoy, tsy manadino fa tanteraka mandrakariva ny teninao Jesosy hoe betsaka ny zavatra mety tamin'ny volana janoary ka mandraka nisy ny zavatra nampitomandry, nisy ny zavatra namperikerika, nisy ny zavatra mahakidy, nisy ny zavatra Jesosy izay natonga anay azy. Tsy nahavaky ny tenin'Andriamanitra intsony. Nefa Tompo noho ny fitantanany sandrinao mahery tsy navelanao izay raha tsy mbola mikantona andray eto amin'izao tepolinao mason'izao. Mbola nomenao hery zay, mbola nomenao tanjaka zay, mbola nomenao fahasalamana zay iterana ianao manokana satria tena lehibe loatra ny fitiavanao. Nitoloko sy ranomaso teo amin'ny fiainanay nampakirino fifandraisana. Zay nomenao vahaolana zany ary naninana zavatra mety tampeseraka ny anjady ka raha mbola miantso anao zay dia tanteraka ny teninao hoe amaka ary ny tanako tsy fofamaty misaotra Jesosy zany fitiavanao sy famindramponao zany. Zany mahatonga anay hidododody eto amin'ny toerana hitady anay hanome voninahitra anay Jesosy satria tena Andriamanitra mifitiavana ary niditra eto amin'ny toerana tsapanay zany herinao sy ny voninahitra zany ka indretra zay Jesosy miaraka izay herinao tsy tahaka ny fanaony anjely sy ny olomasina rehetra izay miraondraona tahaka ny ranobe hany an-danitra fa izay mba tsy vitana eto kosa mba hanitra-pasitrana Jesosy manao hoe masina Jehova Tompo maro eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Mpitsanganana ihany andrenesa teloany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra mbola anaovantsika ny hira laharana 450 hira laharana 450 mbola totsika izany melohan'ny andrenesantsika miakatra sy ny tenin'Andriamanitra zay anova sy ampaheritsika eo an'izao fiainana mafanjana reriny aza manamati ary aza manamati ny anjara mamay. Voninahitra masina indrindra, lay ambony indrindra, le tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.
manaja anao zahay satria na avo fipetraka azy ianao iva fijery nanjary sakaizanay tsy mahafoy anay ary miaraka aminay sanandro ankehitriny tonga eto anao Jesosy hiteny ananatra ampahery anitsy zay diso tenena ra Jehova fa miaino mpanomponao ny anaran'i Jesosy angatahako izany amena. Petraka isika. Dia miarahaba tsika rehetrarehetra indray ry havana miasakasaka eo na amin'Andriamanitra ny ambety teniko foana amintsika dia ny hoe mahagaga zao Andriamanitra zao. Indraindray izy tena tezitra be satria tsika mpanotany atsika, ratsy any atsika, tahaka ny amboa, tahaka ny alika ihany. Na inona ataonao an-trano vovo izy, ninona eniny vovo izy, raha sakafo izy ka misy hafa mandalo vovo izy, zany atao alika. Na inona ataonao ao an-tranao, ny vazaha moa tena tia alika, tena tidy orokoroana io, ampandroana io, namana. Ninona mena sakafo tsara io mena sakafo tsara. Tadolany angamba izany pilo zany ho mena sakafo tsara io, miara-matory aza, miara-matory aza indraindray dia mahavariana. Rehefa bakiona izy mangina dia mangina, niza olona tonga ao dia mangina. Fa ny maalika ny alika rehefa mahita ny namany izy, na inona ataonao petra tsy mipetraka tsony izy, vovo am'izay izy, vovo foana. Zay vao tena miseho am'izay ilay original mahalika azy. Tahaka izany tsika olombelona. Tian'Andriamanitra isika, marina izany. Karakarainy, marina izany. Anariny, marina izany. Mahafinaritra azy, mamihana atsika, mikarakara atsika, satria zanany. Fa ny maha-olona atsika na tiatsika na tsy tiatsika, tafotoantsika dia miteny ratsy. Izay maha-olona atsika. Tratraka amin'ny fakam-panahintsika dia lasa. Izay maha-olona atsika. Ny anjely tsy manao an'izany, fa ny olombelona manao an'izany. Izay ny maha-olona azy. Ohatry ny alika ihany. Miseho eny foana mahalika ny alika amin'ny androny rehetra. Tsy manao feona kisoa izy tsy manao feona kolay izy ny azy any ny vovo. Ohatra izany tsika olombelona, ny ataontsika foana ny ataontsika, izany ny atsika. Fa ny mahagaga amin'Andriamanitra dia zao tiany foana. Andeo jerevantsika amin'izay aneo teny izay nolazain'i Jesosy antsika ao amin'ny fotoana mampatezitra azy. Andro ny sivana mampatezitra azy, mitady izay tena volamena izy, mitady izay tena vatosoa izy, mitady izay olona tena manompo azy izy.
le olona manompo amin'ny fo, manompo amin'ny fitiavana, zany ny volamena ny teon'Andriamanitra. Fa le latsaka ao amin'ny sivana kosa, izay efa nilazainy fa hoe ho daroany, ho vonony, ary tena mamono izy, tena maro mihitsy ny efa miona amiko hoe Dada, zanako maditra, sotrotoka, mamono, manao kitabo erany trano. Ina no ataoko Dada? Danao amin'ny vavaka, fa ho vonony ane io e. Na nofo tokoa fa avy Andriamanitra, tondra jiolahy, ikapa ny lohany. Tenenina zany raha namana, efa reko zany, zany foana neniny. Pen'Andriamanitra ndray mandeha, tonga dia mona. Tsy nahateny intsony. Zay ao anatiny tsy fantatra intsony hoe efa reko, tsisy tsondry zany. Misy tonga dia mivonony, araka ny teniny, tonga dia doniko amin'ny tômôbilina. Sasany ary nampionina fianakaviana hoe maty zao le maditra, mahafaly anareo, samy mampalahelo anareo. Tsy mahateny koa le ray aman-dreny, io ny vavaka nataony, esory any e Jesosy a. Nizay maty le izy a, faly visa tsy nahazo valim-bavaka ne, maty izy, ka hifalinareo sa hitomany. Tsy mahateny le fianakaviana. Nahoana tsy valiany Jesosy? Ao anatin'ny aya foana sy ny tebotebotsika ankehitriny. Andeo jerentsika misoratra masina. Zakaria, toko voalohany. Zakaria zany a, pejy 277, page 871. Zakaria, toko voalohany. Ao alohan'ny toko voalohany, andininy faharoa, anaran'i Jesosy. Tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehova, ka lazao aminy hoe zao no lazainy Jehova tompony maro, miverenina amiko ianareo Jehova tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo koa aho, ho Jehova tompony maro. Aza mba toy ny razanareo izay nantsony ny mpaminany fahiny hoe izao no lazainy Jehova tompony maro, miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo a, sy amin'ny ratsy fanaonareo. Iny fahafito amin'izay ka hatramin'ny indininy 720, tamin'ny andro 420, tamin'ny volana 12, volana sabata zany, sebata zany, tamin'ny taona faharoa ny zakan'i Darius. Dia tonga tamin'ny Zakaria mpaminany, zanaky Berekia, zanaky Ido, ny tenin'i Jehova nanao hoe nahita tamin'ny alinao fa indro nisy lehilahy nitaingina soavaly mena ka nijanona teny amin'ny rotra teny Andohasa, ary teo aoriny misy soavaly mena sy mavo ary fotsy. Dia hoy izaho, tompoko, inona moa ireto? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia nanao tamiko hoe izao aseho anao ny amin'ireo. Ary raha lehilahy izay nijanona teo amin'ny rotra dia namaly hoe ireo dia ny rany Jehova ivoivoy eny amin'ny tany,
ary namanina enjely Jehovah ny janona teny amin'ny rotra ireo ka nanao hoe efa novoivoy teny amin'ny tany izay ary ino ary ny tany rehetra dia miadana sy mandry fahizay. Ary ilay enjelyn'i Jehovah namaly hoe Jehovah tompony maro, mandra-pahoviana no tsy hamindrano fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda izay efa natezitra anao 70 taona izay, dia novalian'i Jehovah tiany tsarany sy fampiononana ilay anjely ny resaka tamiko. Ary ilay anjely ny resaka tamiko dia nanao tamiko hoe miantsoa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona, ary tezitra indrindra aho amin'ireo firenena miadana, satria izaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Koa izao no lazain'i Jehovah, efa tafaverina eto Jerosalema amin'ny indrafo aho. Ny tranoko ahorina eto Jehovah tompony maro, ary ny famolainy hoenjanona eto Jerosalema. Miantsoa indray hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, eo pampana ny fanambinana ny tanànako, ary Jehovah mpiona Ziona, ary mbola hifidy any Jerosalema indray. Ray masino anamasina hamarinana. Amen. Mahavariana Jesosy, tsy takatry ny saina. Raha ianao milaza hoe Jesosy tezitra foana isan'andro, tsy mahavavaka tsony ianao. Zay ina moa ny lana mivavaka, izy anatezitra foana, miavinavina be, tsy mamaly, tsy mivolana, tsisy raiko ny vavaka. Lasa anao miverin-dalana. Milaza indray nefa izy hoe Jehovah dia mamela heliko isan'andro. Lasa indray manota foana, ile mivovo foana, manota foana, satria mamela heloka. Tonga indray ny devoly, aza miangony, kefa voavela ny heloka ka inona tsony moa inona tsony ny atsony, tsisy miangony zany tsony, kefa voavela ny heloka. Makany indray ianao very, mena atsimo ianao very, miaina amin'ny fahatezeran'i Jehovah ianao tsy te hiangona, miaina ny famindram-pony ianao sy ny famelan-keloka, efa voavela heloka, inona tsony moa zany ny angonana. Tanao zany, tsy takatra ny sainao Andriamanitra. Zay raha milaza fahatezerana izy vetivety izy milaza famindram-po. Eo ny lohanao fa misaviry volona eo inona ihany ty Andriamanitra ty. Tsy takatra ny sainao. Raha takatra ny sainao Andriamanitra, tsy Andriamanitra ntsony izy. Raha takatra ny sainao Andriamanitra, tsy Andriamanitra ntsony izy. Saotra antsika amin'izany. Ty Zakaria ty dia mpaminany anankiray izay tena izy mpaminany faharoa, mpaminany voalohany moa Mika, zay mpaminany voalohany, faharoa Zakaria. Ny Mika dia zao tsisy mpaminany tsony teo aloha, tsy niteny tamin'ny ofitsony Andriamanitra, dia niatsony Mika izy, andao ianao hitenenana, ilaza amin'ny Jerosalema sy ny olona rehetra. Tonga Zakaria dia nilazain'Andriamanitra hoe rehefa nionona ranareo, rehefa tena nomboka mibebaka any ianareo, dia ho avy amindra fo aminareo indray. Dia asehony rehefa namindra fo ho ambina amin'izay ianareo rehetra. Zany
dia mano ohatra izy ato fahitana be dehibe ny Zakaria. Andingo jerytsika izany ao nofa ao anatin'ny soratra masina amin'ny Zakaria be dehibe tsara ka mijery amin'izany tsika fa ny fahotana voalohany dia mpitaingy tsoavaly 4 izay ny fahitana voalohany. Ina hono ny dikan'izany? Tonga ny andro ampiononan'i Jehovah ny Ziona. Zany ny teniny voalohany. Na dia tezy ratr'Andriamanitra tonga izy mampionona. Dia misy be dehibe io karaza fa tsy manam-potoana iresana an'izany tsika. Ao milaza fotsiny mandalo hoe ao ny tandroka 4 fahitana io sy ny mpiasa 4. Ina ho ny dikan'izany? Aonkana amin'izay ny mpampahory. Tanao zany ohatra le tonga ny famonjen'i Jehovah fa le mpampahory vonony io ataony amintsika amin'izao fotoana izao io. Fahitana fahatelo, raha lehilahy mitondra famolaina metatra zany, metatra ho alebiazina ho ny Jerosalema satria maro loatra mivahoaka ao anatiny. Tanao zany ho ampitomboan'Andriamanitra ny vahoaka, dia ampitomboan'Andriamanitra koa ny toerana ipetrahan'ny vahoaka. Tanao zany hitanao le fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fahitana faha-4 ny mpisorona be izay nampangain'olombelona, nampangain'olombelona amarenin'Andriamanitra. Tanao le teny amin'ny Zakaria mihitsy misy zavatra misy ohatran'ny tanana mihitsy na nary ianao dia indray ny tanan'Andriamanitra akanao. Ny fahitana faha-5 ny fanaovan'ny jiro volamena sy ny hazo oliva anankiroa. Dikan'ireo dia ny fanahy masina hameno sy resaka ananatra ao ny tandindan'i Jesosy Kristy eo. Hitanao zay fa misy tanan'Andriamanitra mihitsy hoe miverenaingana fa ho avy handray anao. Ny faha-9 ny orona taratasy misy orona taratasy manidina sy ray vehivavy ao anatin'ny vata famarana. Misy taratasy manidina dia misy vehivavy ao anatin'ny vata famarana. Dikan'izany ho afaka nozina rehetra. Hitanao fa misy tena ohatran'ny fafan'Andriamanitra daholo no mahasositra azy, na dia mahasositra azy ary tsika hatramin'ny ozina raha fafany. Ary no fahafito farany lazain'i Zakaria ny kalesy 4 sy ny satro-boninahitra eo andony no mpisorona hony dia io no milaza hoe ho averin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy maintsy manjaka azy ninonina adalàna fahasoparana toy ny devoly. Ilay bokin'ny Zakaria zany tiako mihitsy vakianareo tsara any an-trano any mba hitanareo an'izany. Fa ny alain'ny saiko ry havana dia izao, ity le fahitana voalohany androany io, le mpitaingina soavaly 4 dikany hony dia tonga ny andro ampiononan'Andriamanitra ny Ziona. Ohatra manao hoe jaly daholo ny ankizy ao an-trano, dada neny tsy manako hoany zay, dada tsy mahita asa, neny tsy mahita anako hoanina,
dia mitomanina ankizy dia tonga avy any misy olona mitondra sakafo dia in'lay fiononana tampoka iny zay ny sary eo tonga dia mampionona tampoka hoe tonga ihany ty sakafo izany nataony Zakaria androany ho antsika rehetra raha miteny izy fa hamono jaly tokoa tomany tokoa tomany kanefany ao ambadika izay kosa misy hoe zory reto mifanafodiny zany mba tsy amtezitra azy jereo izy mitondra fanafody ho antsika dia ohatra anankiray izay ihany nolazaiko aminareo ane fianakaviana anankiray tamin'iny tapabolana lasa zay misotro tokabe lahy zanany lahy anankiray misotro tokabe tsy sotran'izany mamono maka ny vola oatrano isotrona toka nalahelo mafy mihitsy reniny zany foana be nandritra ny taona firy mampijaly anay ianao dia tonga izao fotoana ny sivan'izao jory vavolombelona izy za dada ozy amin'izao fotoana ny sivan'izao dia tena nangataka tamin'ny tompo mihitsy hoe aza vonoana izy Jesosy fanaro izany le mitondra fampiononana mitondra fanantenana nahatsoko daholo mpiandry namako efatra ny azoko nandoalika izay nangataka tamin'Andriamanitra ny fona amin'Andriamanitra Jesosy raha misy azo atao aza vonoana izy fa ovay 3 andro zay nanao an'izany nandoandrika ny fona tomany Jesosy tsy mananjanaka afa-tsy ny eo ane vononoa dia boribory zay mivady dia ahoana vao mainka mitombo fahorianay mivady ataovy izay mahita zava-mahagaga ampiasao ny herinao dia nitomany 3 andro zay nitomany foana ta mpiandry anankiray izay isan'ny ara-mivavaka teto miakanjo fotsy tsara tare dia izy mitantara zany dia nijereny tsara ozy izy zay nofoko dada nijereny dia nijereny dia nijereny dia falybe izy dia nisakambinina dia noroany zay fotsiny teniny zay fotsiny tsaroko tena faly be misy aho ozy fa tena namiana ilay mpiandry anankiray vokany afaly anareo zao zavatra fijoroana vavolombelo zao fa natsoka amin'ny telefônina moa izy fa tsy mpiangana eto amintsika Taninanandrano izy faly aho izy ny ray aman-dreniny za mino fa le mpiandry anankiray namiana azy teo dia tsy le mpiandry akory fa iza Jesosy namiana azy fa nisy hery tonga tato anatiko tonga ozy nakafana azy nasiko toka zay fihinany tavoangy toka fihinany neny tsy tiany otsony matahotra an'Andriamanitra le tena tia iaho
soa tsy tiantsody fa io ihany tsy nitiavany anahy fa zao izy namiana anahy dia matahotra azy aneny voatapabolany zany fijoroana vavolombelo zany akory ny fifalian'ny ray aman-dreniny hoe dado faly be fa tena niovany zanako voninahitra ao an'Andriamanitra zany ka dia aza kivy tantereo ny teny soratra masina hoe mitady avany Jehova teny mbola hita izy fa izy mijery io mafantatra ny adalana eo rehetrarehetrarehetra tianatsotra ny tanana aminao izy ho afaka ny ozina rehetra ane tanozany raha enjena ianao dia ho izy hoe tapitra zany fanenjeny zany fa ho avy aminjenao mahafinaritra be mijery ny boky ny Zakaria karaha mbola misy azonao atao tadiava dia mbola tazanao izy hoe ka iny Jehovah ny kaiky mahita manara-maso mijery tsara mahita ny lalana ratsy aleoko dia ao arinako miantso antso ao arinako hoe miverena ry zazam-piodina entony zikako Jesosy fa maivana ne rehefa miaraka aminy zany fahoriana zany maivana tsy mba miavina ampoa teny mbola misy ny fotoana hiteneneny aminao mafy aorianao izy manandra tanana anao hoe miverena ry zanako dia mino zay tsy ampy finoana mihitsy sika fa rehefa mba miteny re mandezy hoe oka zay dia oka zay dia jereo tsara ny fiafaran'ilay teny zay vao nilaza tainany hoe jereo ny 9:70 miantso indray hoe zao ny lazain'i Jehovah tompony maro iopampana hony ny fanambinana ny tanànako Jehovah zany miopampa zany tsy takatra ny saina kado daholo ry tsangantsika rehetra ry zazam-piodina ambany mampandiny teny zany tenin'Andriamanitra zany mampandiny tena ary atonga antsika hitodika aminy hivavaka inona ny zavatra nentina hampahory anao tsy nahitanao vahaolana inona ny zavatra nampiherikerika anao nampitomany nampirotsa-dranomaso teo ny fiainanao manokana tsy mamaly vavaka avy Andriamanitra izay miteny aminao hoe antsoy amin'ny andro fahoriana dia ho valiko ianao hanehoako zava-mahagaga saro-patarina izay mbola tsy fantatra ao so dia mbola misy zavatra
tsy tanteraka ao. Hevitra mampisaraka aminy aminao araka amin'ny teniny hoe fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka amiko. Dia hivavakantsika hiantoraka amin'Andriamanitra ka metraka ny fiainantsika am-pelantanany. Vavakantsika. Jesosy eo, misaotra anao zahay. Mbola mananatra anay isan'andro isan'andro ianao, manoloana ny fahotanay, manoloana ny fahadalanay, manoloana ny tsy famendrehanay, manoloana ny tsy fantanteranay. Mikikika ianao, miantsoantso ianao, avy manatona amiko ianareo miasa fatratra sy mahavesatretana. Fanomena re fitsarana Jesosy. Tsy mety manatona anao zahay. Mbola minimikipy manoloana ny fahotana sy ny fahadalana. Variana ny rehaka izao fiainana izao. Jesosy, rariny. Raha manampitsofony ianao, rariny. Raha tsy miaino ianao, fa ankehitriny kosa Jesosy. Manoloana izany hafatra izany. Midodododo izay Jesosy manatona anao ankehitriny. Mandadilady izay Jesosy manatona anao ankehitriny. Noho ny fahatsapana Jesosy, fa tena tianay ianao. Miantso anay isan'andro isan'andro. Jesosy malala, aza veloveromaina ny fotoan'androany, izay nisy ny feon-dakolosy manaitra anay, manoloana ny fahotana sy ny fahadalanay, fa mba hitodika aminao izay androany. Midongy aminao manokana Jesosy. Raha mba mety ianao, raha mba mety ianao Jesosy, mba todio zahay. Dia ny indra fonao no mba angatana androany eto amin'ity toerana ity. Ny indra fonao Jesosy eo. Ny indra fonao Jesosy. Ny indra fonao Jesosy. Mba hidonginay manokana androany eto. Tsy avelanay ianao. Noho ny amin'ny teninao Jesosy hoe avy manatona amiko ianareo miasa fatratra sy mahavesatretana. Fanomena re fitsarana. Ame fitsarana anay ianao. Manoloana ny fahotanay. Ame fitsarana anay ianao, manoloana ny fahadalanay. Ka androany eto amin'ity toerana ity, ho tanterahana tokoa ny teninao Jesosy. Fa zanaka ao zay, na dia zanaka anania aza, ho raisinao ndray androany. Solonao le fitafiana rotodrotiky ny fahotana. Maloto, maimbo, ranomarina. Nefa ianao no miantso hoe avy manatona anako zanako. Fa ho soloko ny fitafianao, ho diovoka ianao, ho sasako ianao, ary omeko fitahiana miaopapana izay tsy takatry ny sainao. Mamondraha fo Jesosy, fa diso zay. Mamiala ny elokay, fa tsy tanteraka izay. Dia mba tanteraho ny teninao androany eto amin'ity toerana ity. Ho an'ny olona izay tena niantso anao, niantso ny anaranao, tanteraho ny teninao Jesosy manao hoe anaka, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao. Ho fitsiko tahaka ny oram-panala androany, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily ary, ho fotsiko ndray, ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Misaotra Jesosy, tena misaotra anao izay. Fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra fo. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamela heloka. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manadino, fa mihevitra ny fiainana isan'andro isan'andro. Faly izay Jesosy androany, noho izany fitiavana sy ny famindram-po izay nomena ho anay izany, ka mahatonga anay hitotorebika amin'ny tononkirany Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voaveriny elo, voasarona ny fahotana
sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra Resito mpanoloanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony tompontsika izay nitorotoroana tany fanamasina Alberka Maria Virginy izara Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana ratika nalerina tsangana tany amin'ny fiainantsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho an'ny an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra Resito aveny aviny tsara ny velona sy ny maty ny fanahy masina fiambonana masina lera zao tontolo zao fiambonan'ny olona masina ary matetika fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Aoka ny foko sy ny fona iara-ny teto tena iray isaiko sy saina Fanamariana le tompon'le baiboly mangamanga teo dia manantona ny tonian'ny fifoazana fefany amin'ny tonian'ny fifoazana le baiboly. Misaotra anao izay Jesosy satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola nomenao izao volana vaovao izao indray mba mangataka hery sy tanjaka avy aminao izahay dia mba ahafahanay manao ny asanao am-pifaliana sy am-pitiavana ary mangataka vavaka amin'ny Dada mba andefoana ny tsenanay. Ity Jesosy manolotra vola aminao izahay 20,000 ariary ampafolony ka mitsinjara toy izao. Ny 10,000 ariary ho an'ny Dada, 5,000 ariary ho an'ny manitra amin'ny fiangonana ary 5,000 ariary hanaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy misy soratra 7,000 ariary. Ampafolo karena 60,000 ariary. Ampafolo karena 5,000 ariary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsy misy soratra 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny Dada, ny 10,000 ariary ho an'ny Pasteur any ambanivohitra. Ny totalin'ny voady teto amin'ny RDC dia miisa 900 ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny tao amin'ny rihana voalohany 56, ny tao amin'ny rihana faharoa 38, ny tao amin'ny ny totalin'ireo rehetrarehetra, ny rihana fahaefatra 26, ny totalin'ireo rehetrarehetra ireo dia miisa 226. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra an'izao andro fanasana anasan'ny Tompo antsika iray latabatra amindray androany. Mary atao aingakaingana satria mandehabe ny fotoanantsika dia misy amintsika ny efa namerina ny remarika ny fanamarinana anankiray lehibe dia bedabe amintsika ny tsy nameno ny adresitsika izay nipetraka any amin'ny farany ambony. Ka raha anisan'izay ianao dia afaka mba mandalo kely dia mba fenonao ny ho adresy io. Ho antsika kosa izay mbola tsy nandray an'ilay taratasy fanisana hito
dia tsara manamarika fa fenotsika amin'ny sora-baventy ity taratasy ity. Efa hitantsika daholo ireo soratra sy ao anatin'ireo fa ny fanamarinana kely tsara ho amafisina dia raha mba tadidy ny daty nanokanana anao katekomena, ny daty nanokanana anao mpiandry dia mba apetraka ho fenona izany. Fa kitsika tsara izy dia fenotsika miadana tsara no anatanterahana izany. Manaraka izany dia raha mihoatra ny dimitsika dia misy ny efa natao recto verso ny taratasy dia maka an'izay recto verso izay. Ho an'izay mbola tsy nahazo mihitsy dia ny déconne rehefa avy eo no mizara ho antsika ho an'izany taratasy izany fa mbola misy ao fa izay no fanamariana apetraka amintsika. Manaraka izay dia efa mitoetrany ny fanamboarana ny WC ao amin'ny rihana voalohany. Raha sitrapo ny tompo mialohan'ny fanombohan'ny herinandro masina dia vita tanteraka izany ary mety ho vita mialohan'izay aza. Efa nambarany Dada tamintsika teto koa fa isy ny fotoana isaky ny zoma hariva ho tanterahana indroa isam-bolana entina hifampahirezana atao anatin'ny fitandremana Taninanandrano. Anomboka amin'ny zoma zao izany fotoana izany, manomboka amin'ny roa ora sasany izay hosokafany ray aman-drenitsika dia Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Betabe no hitantsika ao anatin'io misy ny fotoana ny hoe ny fanafana ny fampahirezana ao, misy ny fampitomboana finoana, mety misy ny resaka tokantrano. Ny amin'ny zoma zao tsika dia anomboka izany amin'ny roa ora sasany ary ny ray aman-dreny mpitandrina izay hitondra ao anatin'io ny amin'ny zoma zao dia Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph hiaraka amin'ny Pasteur José Alain amin'ny roa ora sasany hiala eto amin'ny rihana ambany no anombohana ny fotoana. Io vaovy eo ny mpitandrina ary ho ampahafantarina antsika eo ny fanatanterahana an'izany fa ao anatin'ny fotoana fohy dia omenantsika aloha i Pasteur José Alain zao mba ampafantatra antsika ny hoentiny eo amin'ny zoma hariva. Misaotra tompoko. Ianareo misaotra an'Andriamanitra lehibe miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Be dia be no mitaraina ny hoe tsy ampy ny sakafo dia lasa ny amin'ny fiangonana sasany ny mpino. Tsy diso akory izany fa zao tsika rehetra manana eto amin'ny FPVM manana sakafo ampy ho atsikitsika. Marina sa tsy marina izany? Ho fampitomboana an'izany sakafo ara-pana zany dia manomboka izao ny zoma hariva amin'ny roa ora sasany dia misy fampianarana eto araka ny lohahevitra ny hoe fiangonana manova firenena, satria Jesosy Kristy no teny fa amin'izao fiangonana izao no anivana any Madagasikara ary mino an'izany mintsika. Ny fampianarana ny zoma ny mampiavaka azy kely misy ny larobia, alakamisy, ny zoma dia arahana karazana pratika mihitsy izy io. Raha ohatra zany ny resaka tsika mahakasika ny hoe sigara re olona tsy tsara fa zao ny antony ara-baiboly, zao ny antony vita zay dia maneho horonan-tsary tsika eto. Mety misy dokotera zany amin'ny fotoanandro miara-miasa sy ny rehetrarehetra dia maneho an-tsary mintsika hoe ohatra zao ny olona rehefa tratran'izany asa sigara zany zao ny ao anatin'ny vavoniny re olona dia hita atsika maso mihitsy amin'ny alalan'le video hoe ay ve ohatra zao ny antony dia amarintsika ara-tsoratra masina izay rehetrarehetra izay. Amin'izay fotoanandro zay dia ho ampianarina indray mpino ahafahany mandroaka devoly izy anapa-kevitra izy. Tsy voatery hoe ihany mpiano foana fa izy aloha asaina manapa-kevitra hoe raiso ary ny fanapa-kevitra miala amin'io manaova divorce dia ampianarina izy dia aprisihana amin'izay izy aorinan'izay hoe manatony eto rehefa larobia mpifoazana fa misy asa eto, mandehana any amin'ny 4e étage na 4e étage fa misy asa any. Zany hoe fotoana ray zany anangonantsika mpahafantarantsika ny zava-misy dia arakaraky ny kama azo an'le olona amin'izay ny hoe dana ary manantona tsy ianao fa amandra-panantona anao andreo aloha ty misy torolalana zay omena ho anao tsiraray avy mandritra an'izany zoma zany. Ka iovaiova ny lohahevitra ho hita zany ao anatin'izay zoma zay. Satana manandevo fa Jesosy manafaka. Ka zany zoma zany koa no anaporofona amintsika fa tena velona Jesosy miasa amintsika Jesosy. Tonga avy amin'ny zoma amin'ny roa ora sasany fa isy an'izay fampianarana arahana video masina izay voninahitra ny eo an Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Eny tompo manana fotoana kely tsika irisana momba ny nofy. Le nofy aloha izay momba ny tenanao manokana dia tsara miona amin'ny Dada fa za tsy mamaky eto. Zay faharoa
misotra lefa mandefa taratasy hoe zao ny zavatra mampalahelo anay ataovy anaty valopy io dia asio numéron'ny telefoninao fa tsy aky teniteny io raha sanatria misy olona tsy maintsy ampiaoniko dia miresaka mangigina aminareo aloha zay dia nytaratasynao zay efa nalefa ty dia voaraiko dia mampiantsonao rehefa aveo ity ny zavatra mampalahelo anao dia jerevantsika iny olona mampalahelo anao iny zay nandre fahatelo dia dekona anankiray eto amintsika eto zay efa mandeha pile mifony dia nalefa tany nosy Maurice izy vita soma tsara hono zany ka dia misotra antsika rehetra izy ary vita tany koa ny opération amin'ny prostatena zava-dehibe zany lafo be ny makanika nefa dia misotra an'Andriamanitra vita soma tsara zany za data nanonofo hoe nandeha nataony alika indray-mbava ny tanako dia tsy marary fa mizongozona hono nifon'ilay alika efa nilaza aminareo ina moa dikan'ny alika sady mianatra foana angenareo ina moa dikan'ny alika fijangajangany zany tsy fantatra anao na zaza na lehibe na antitra na tanora fa ity alinga banga ty dia efa lehilahy banga io mikitikitika anao io roi de voly faharoa nanofo izy hoe nikarankatsasaka fotsy kely ny ranjoko dia hoe fa maninona koa ary ny miakatra ty amin'ny ranjoko reto dia novonoko ny sasany nakifoko ihany zao fa miteny anareo ianao fa somary le bebe ianao manolotra ty taratasy ty nanofo le alika banga teo ianao io marary nekarany katsasaka fotsy kely ny ranjoko dia hoe fa maninona koa ao mitongotra ao anao misy marary ary rehefa ka taditio tsara zao teniko izao rehefa tanalahy rehefa ka tsatsaka dia efa misy cancer ao miforona ka manofo tanalahy anao dia nana tanalahy fa raha miandry elabe ianao heritaona anao efa mivoaka olotra ny nononao vao tonga ty amiko anao dia mahitraka fanontaniana aminao hoe efa nanofo tanalahy ve ianao tamin'ny heritaona dada tsy ny ainonao ny feon'Andriamanitra miteny taminao dia io anao tratra ny cancer tahaka izany koa ny katsatsaka misy karazany telo izay raha tsy diso misy le maitso kely misy fotsifotsy ny anao tisy fotsifotsy ary misy mainty be katsatsaka daholo ireo miankina amin'ireo lokon'ireo ny mohaninao fa tsy hain'ny dokotera zany fa miankina amin'ny lokon'ireo katsatsaka ireo ny zavatra hohaninao raha maitsomaitso ny hitanao nana maitsomaitso maintimainty ny nananao hitanao nana maintimainty fotsifotsy ny hitanao nana fotsifotsy eto dia niakara ny ranjonao nakifoko katsatsaka ray ve niaraka tamin'ny tomponao fa niakara ny katsatsaka fotsy kely sa mieritrehitra hoe ray ambany anefa anao maninona hoe fa maninona koa ary no miakatra amin'ny ranjoko ireto zany hoe manjary marobe zany dia nakifoko ny sasany hoe ianao zany hoe marobe zany ireo niakatra ireo dia tsy maintsy mihinana katsatsaka fotsifotsy marobe ianao fa amin'ny tongotra io efa voan'ny cancer io taolana io dia mba ianao Andriamanitra mananatra anao zay tsika rehetrarehetra manonofy an'izany dia mieritreritra daholo an'izany sa dada nanonofy ny saka tena lehibe teo mivaravarakelinay
dia ny forse ny hiditra tao dia nitady trondro izy dia nomeko trondro dia lasa saka kely tsotra izy dia rehefa nihinana izy a dia nivadika poulet de chair io poulet rôti nanjary poulet rôti nisy tongony tena ngeza be sady lava be i poulet rôti io a nitsofoka tao anatin'ny neninay dia sady nandrirotra be ny vatany dia nisaratsaraka ny vatany dia zaho nitomany hoe avy aleo neninay dia niteny tamin'ny feo hafahafa be ilay poulet rôti hoe ovonoko io raha tsy avelanao hiditra ao anatiny aho dia sady nitomany a niteny hoe mijanona areo raha izay ny tianao zany eo anatin'ny eny zany satria narary manary loatra marary ahy loatra nahita azy nitsofoka nisaratsaraka tao anatin'ny vatan'ny eny zao a resaka sakafo ty mpihinana poulet rôti ianao tsy azo hohanina matetika mihitsy ireny tsy azo efa niteny mihitsy Jesosy fa reny ina filazako azy reny poulet de chair reny poulet rôti reny ny menaka avy amin'ny reny a dia manetsy na lalany raha tsara be mihinana azy za raha mihinana andre mandisako ny roa volana matsiro be io a dia tsy mihinana mihoatra an'izay a fa ianao mihinana foana dia io ny mahatonga anao manofo hoe io forse ny hiditra ao anatin'ny kibonao io poulet rôti io dia rehefa niteny ianao nitomany ianao hoe aza miditra diso hoe ovonoko io zay efa miteny aminao Jesosy ho antsika rehetra fa ny poulet rôti a mamono minana entiny akoho tsotra akoho tsy endasiny io endiendy io mihitsy ny mahafaty anareo io tena mamono mihitsy a mampiditra ny amin'ny lalan-drahany fa mba zavatra tsotra ny tsara rony ny tsara na dia mahakamo be ara mihinana zany sy mihinana an'izany ara dia mefy mihinana poulet rôti dia miangoda dia iny ianao ny maty poulet rôti no miteny aminao hoe vonoko io Andriamanitra ane mampiteny ny poulet rôti io ovonoko anao raha mbola zao ihany ny fitiavanao an'io dia aoka mba tonga saina amin'izany tsika rehetrarehetra nanofy a Dada hoe le fisoratra ireo mihitsy tsy manahirana nisy rahanga zany hoe nisy rahanga mbola tsy fahitako nanao akanjo na mpiandry dia nanome vola 20,000 ariary izy dia niteny hoe ity ny fanampiana Nikolazinao dia naraisiko da dina moa zany ozy hira faharoanjato ny andininy fahatelo raha tsy diso manao hoe ny hevi-dratsinay esoronao manana hevi-dratsy ianao tsy fantako na ninona na nenina zany fa mananatra anao Jesosy mba tsy hanana ny hevi-dratsy io satria ianao mbola mpianatra zay tsy fantatry hevitra resaka sipa ngamba ny eritreretireo sahady ao le misy 2 taona lava be ny gazetiny ato za tsy hamaky vo 2 taona ho ahy ianao aza meritreritra vady zany raha lehilahy tsy mahay nininy zany mbola tsy miasy zany ka tohinana sahady vady io mampitomany anao atin'ity taratasy be ty misy anakiroa kory ary fa tsy anakiray menara tsara zanako zay voalohany menara tsara
fa rehefa lehibebe any amin'ny 30 taona any ny lehilahy mba efa manana asa dia mahazo mitady vady amin'izay fa za maimaika amin'io anao fa miady anao raha mbola kely zao dia manambady sady ty olo ty miona amin'ny dada ataovy zay onanao amiko katolika ozy amin'ny fiangonana rahavavy taloha nahavariana nefa dia vao tonga amin'izany fiangonana zany dia matory foana tsy mety miratra mihitsy ny masoko 13 taona nivadiny zahay vao nataony devoly tsy tafarina mihitsy ny fiainanay izay rehetra tsy nisy mety avokoa ary nahavariana nefa vao nivavaka tato amin'ny FPVM tato zay dia nihiratra ny masoko ary tena lina be amin'ny toriten'ny Pasteur Tompo dia mba inona no ataoko mba ahafahako miona aminao dada tsara miona aminareo zay katolika zay vao tonga ny katolika efa mpiandry efa be debe efa mihoatra ny 900 tsika zao katolika atao mpiandry nahavariana mihitsy ny fomba niantson'Andriamanitra azy tany tongavany eny an-trano sasany amin'ny 8 sasany amin'ny 10 sasany amin'ny 5 sasany parain'ny andro nandritra ny herinandro Jesosy tongavany eny an-trano daholo reo katolika rehetra raha mihaino ahy ianao ankehitriny ilay solo-tenanareo be dehibe tonga tany amiko le nandray fitenenana tsy voaraiky ny numéro anao raha mba ao anao mihainao dia mba mihena amiko vetivety ianao ao amin'ny trano fisainanao zao raha ao ianao raha ao dia raha misy misakana anao dia mitenena hoe na tsy midada hoe fa misy mpisakana anao be dehibe ao dia tsara ny miona tena tsara miona ho anareo katolika izay vao miditra eto za dada nanofo 3 andro misesy zay niditra tao anaty trano maizina be ohatrany hoe efitrano malalaka be izy dia niodikodina fa tsy tafavoaka dia tafatsangana mihitsy aho nikikika mafy na nofo ve nofo le izy mariako dada fa efa nanaovana asa ny tapahana ozina tamin'ity herinandro iny ianao zay nanofo an'ity io anie nytenenako fony misy karazany be dehibe ny fanapahana ozina efa lazaiko foana mpiandry lazaiko foana miniraka fa tsy azo atao manapatapaka foanan'io fa tsy maintsy anontanianan'i Jesosy hoe inona Jesosy araka voalaza soratra masina hoe raha miaiky ny elony izy sy ny eloko ny razany zay napahatezitra Andriamanitra zany nitezitra raha tsy izy mihitsy ny anontanianao hoe inona mampahatezitra anao Andriamanitra tsy afaka io zao ianao fa nitapahana ozina nefa sehon'Andriamanitra aminao fa tsy tapaka zany io anao mihidy ao anaty tranomaizina be mbola tsy tafavoaka araka ny teninao hitanao zany tsy le ozina ny tapahany iraka teo hoe tapaka io tsy tiako mihitsy io hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsy hoe tapaka io fo be misy zany efa niadevitra tamin'ny mpanala devoly sy ny mpanapaka ozina tamin'izany misy karazana ozina afaka amin'le fo be hoe ndao tapahana ozina dia misy tapaka misy tsy tapaka ianao no zo isany niditra tamin'izany nefa sehon'Andriamanitra fa tsy tapaka tsy tafavoaka ianao dia io raha misy fotoana ionana fa talata ihany mandray olo-kafa larobia mandray ny raharam-piangonana rehetra dia talata ianao raha azonao atao miresaka amiko tahaka izany koa ilay katolika teo ty za dantanofo nahitanao ny akanjo fotsy nipetraka eo an'olona latabatra lava be mamadika boky dia misy anaran'olona maromaro ary olona maromaro koa izaho no niandro teo dia hoy ianao hoe jereo tsara fa misy sarina Saint-Pyrénée io nefa izay nijery teo tsy mahita zany dia tonga avy any mpiandry
5 niditra ny laza hoe andeha aka ny anaranao any an-danitra zahay. Mpiandry zany teny ndeha aka ny anaranao any an-danitra zahay fa tsy hitanay ato. Mbola tsy hitaneo io zany le anarana tsy hitany any an-danitra. Dia ny fampitantana aminanao faribolana ireo dia niodina lasa niakatra tany an-danitra. Dia rehefa kelikely dia miverina ireo ka nanao hoe hitanay tany ny anaranao fa teo ambony daba fitoerana taratasy sotra to. Toy ny rehefa ataon'i Jesosy ho faty ianao. Iny volana marsiny maro be mihitsy nefa nahazo data ho faty ianao. Fa misy mitomany eo aloha zay nitadiavin'Andriamanitra, zay le toriteny teo, dana mitomany. Misy tena mamaly be mitomany be mihitsy leo. Ianao sy ny zanako ho alain'i Jesosy daholo. Dia ahoana zay? Zay vao tonga saina io zanany io. Fa ahoana ho ny reneny? Ho faty hontsika. Zanany mamaly tsy andeha. Neniko mamaly tsy andeha. Ndana raha ho mivavaka. Ndana mivavaka. Mangatak'aminy. Fa ity zao dia efa mitonga fa hoe akanao zahay. Tsy hitany ihany ny anaranao dia niverina andray izy kanjo hitany ihany. Ianao zany neritratra hoe mbola tsy tokony ho faty kanjo miverina amin'izay ny avy any hoe aondray ny anaranao. Tandeha ianao dia manao velomanao zahay. Tsara lavitra ny ihany. Tsy tandeha ianao dana makany amin'i Jesosy. Ilay anjely niteny teo tamin'ny toriteny lazaiko teo. Ilay anjely voalazan'ny Zakaria soavaly mena dia fotsy dia inangaizy teo mavo. Ro soavaly telo ireo araka ny voalazan'ny io baiboly io. Dia ireo le anjely miara-mivavaka aminao, hitondra fampiononana anao. Zay ngamba ny diniko teo. Ireo miara-mivavaka aminao, hitondra fampiononana ho anao. Fanafotony zany meresa mivavaka mandoalika mihitsiny. Fa misy ireo anjely anankitelo ireo mpiainy vavaka. Reo tomanina raha mbola tsy tianao ny ho faty. Fa misy anao ataon'i Jesosy ho faty ianao dia faly be mihitsy le. Tena andeha Jesosy mijaly loatra eto. Ny anaovan'ny vadiko ny anaovan'ny zanako tsy tamany antsona fa alaivo. Dia Jesosy hoe eny ary. Dia lasa. Dia maty. Iny miankina aminao fa mbola misy anjely anankiteo miara-mivavaka aminao dia araroto zany. Farany angambity sady fa ny sisa resaka anao manokana tsy resahany eto zany. Tia marary matetika ty olony tia dia voan'ny kambotenda hono izy tokony hodidina. Miona amin'ny dady ianao asehoko aminao hoe zao fanafodina kambotenda araka amin'ny volazan'i Jesosy. Mba tsy hidirantsika ho lany volana zany any amin'ny farmasia sy ny dokotera. Dia Jesosy no anontaniana dia izy mamaly anao hoe zavatra tsotra kely ty io fotsiny atao gararaka amin'ny tendanao dia afaka io. Misaotra ny Jesosy sika amin'izany mahafaly anareo sa mampalaila anareo fa lazainareo lava be zany resaka zany. Zaranao ary izy mampitandrina anao dia raisy ny fananarany. Tsangana amin'izay tsika vavaka. Ay moa nirakitra mbola tsy vita. Lolotra nirakitra tsika. Tena tia tsika. Fitiavan'i Jesosy tena tia tsika mandrakizay. Araroatra zany. Zay fa mivavaka ho atsika izy. Fitiavana mandrakizay.
eka ho any Jesosy. Vavaka isika misaotra Jesosy. Afa-po zahay mahafantatra fa miteny aminay my alalan'ny nofy ianao Andriamanitra, ary tena tonga sainy zay fa ianao tena tsy manafina aminay na dia ny fiainana eto an-tany aza. Ireo rehetrarehetrarehetra izay nomenao rendez-vous fahofaty amin'ity volan'ity Jesosy, ao ny faly eona aminao afa-jaly izy miala eto, fa ho kosa le tena mbola mitaraina Jesosy. Le anjely teto ane voalaza ny soratra masin'androany io ireo miara-mivavaka aminay any atokantrano any. Ka ninonina zavatra mbola tiany ho lazaina aminao Jesosy, iarao zany anjely zany ary vavaka amin'ny androany. Mino fa mety ianao, satria ny amonjy anay fananay ny tena mahafaly ianao. Ao koa izay rehetra nangataka tao anatin'ny voady, na fianarany, na ny asany, na ny tokantranony, na ny fahasalamany, efa heninao zany Jesosy. Tanterao fa ianao n'Andriamanitra azo tokiana meno vavaka. Zay rehetrarehetra koa Jesosy, alohan'ny isarahanay to dia mba tsara ny miona aminao, satria fantatray fa matoa misy olona maro be hitenenanao amin'ny nofy, zany no milaza fa miaino anay ianao ary tena tianay ianao mananatra. Ka raha eto anao Jesosy araka ny teninao hoe raha eto amin'ity toerany ity ianareo mivavaka, miaino anareo any an-danitra. Noho izany teninao zany ara Jesosy dia mangataka aminao hoe ny W tsirairay avy eto ambany eto, any mirina voalohany, mirina faharoa, fahatelo sy ny fahaefatra any amin'ny faratampony ambony. Misaotra Jesosy, fantatro fitiavanao ane Jesosy, fantatroko ny fandeferanao. Ambatsarovy zay Jesosy raha mba mivavaka. Gataka aminao ary amba iondrika kely, hitanila kely Jesosy. Sofinao manko mare fa tsy mba lalidalovana. Masonao mahita ny mpanomponao, mahafaly ianao meona amindreo. Ka raha mba hivavaka izy Jesosy, vavaka tsy ambara havana, tsy ambara vady aman-janaka. Ao anatin'ny fo ao ohatrany tsy misy miaino, afa-tsy ianao rery ihany. Mahatoky ianao zay, anatanteraka ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao. Dia ianao ny vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao zany ho vavaka zany. Io aloha lazainy Zakaria voalaza teo hoe misy anjely anankitelo miara-mivavaka aminareo. Ireo nitondra ny fivavahanay Jesosy, hiakatra any an-danitra any,
mba tsy hitan'ny satana ho samborina eny an-dalana eny zany vavaka izany fa mba ho tonga soamatsara any aminao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ianao koa nilaza hoe ninonino nangatanareo amin'ny anarako ataoko izany. Nangataka izay Jesosy ary mangataka tokoa tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy enobavaka. Nianaranao ny angatanay izany Tompo. Rainay izay ny an-danitra ho masinina tonga ny manjakanao atao hoe fiatonao raisonitsodrano ho Jehova tompony maro, tompony lanitra sy ny tany, zanako anao, asan'ny tanako anao, ho adidiko anao, tsy ahafoy na hasaraka anao aho. Amin'ny alainao rehetra taridalana anao an'olo-tsaina anao any amin'izay alainao rehetrarehetra. Za Jehova tianao ary ho tianao hatramin'ny farany. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny atakay mangy na enoika kotiako dia mitendena ianavake rizesuma naza vanideana umami manilamatava nifunayo iata mangi na enu ijaba vanimu kudiami tedena yanamake urizesuma nasaba nidiana Saotra Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro elika tany rehetra tanteraka tokony izany. Petraka isika dia mipandraisisa no mijano. Tsy mendrikao, tsy mahay manitry tena, hazavelanao rendrikao, fa mila famonjena. Vomihiratry masoandrio, boliletikan ariva,
manota foana isika za ty manamarite tsy misy mahatsapako rehefa mijery ny tompo evero alony ampy koseho ariny omaly manota tsy mendrikao tsy mahay manetry tena aza velanao rendrikao fa mila famonje ity ao ankehitry antsoriny tananao efa resiny ditra fainy indro ao olombavao Vavononao Jesosy tena tabaka ny hevitro nianaradianao fô naizanaiza no ale tsy embotra intsony ao fa eo alilako eo izy manolo tananay feisakambinay manota tsy mendrikao tsy mahay manetry tena aza velanao rendrikao fa mila famonje ity ao ankehitriny antsoriny tananao efa resiny ditra fainy indro ao olombavao manota tsy mendrikao tsy mahay manetry tena aza velanao rendrikao fa mila famonje ity ao ankehitriny raiko azoniny tananao efa resiny ditra fainy indro ao olombavao efa resiny ditra fainy indro ao olombavao misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika riavana fa afaka iray latabatra amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny firaisana latabatra amin'i Jesosy no atao hoe faratampony amin'ny fanompona kristianina. Tahaka anay teny amin'ny doany dia ny fandatran-dra tahaka ny tetika sy ny finanana ny eo amin'ny altarambala no faratampony tamin'ny fanompona na tamin'izay nanao kongofo ihany koa ary moa zany dia misy ny tena faratampony. Fa aoko fantaritsika fa ny firaisana amin'i Jesosy Kristy zany ny faratampony amin'ny fanompona satria ny tenany mihitsy sy ny rany no natolony ho atsika ho amin'izany firaisana latabatra amin'izany. Dia aloha hitsangantsika rehetra hiaraka ame voninahitra an'Andriamanitra satria eto le mpanjaka atsika manasa atsika ho amin'izao fanasana masina izao. Ame voninahitra atsika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitany rehetra amin'ny vavaka alohatsika. Tonga ny fotoana Jesosy iraisanay latabatra aminao, fotoana izay tsy azo anaovana kitoto mihitsy koa zany fotoana zany satria masina ny anao Jesosy ary mitady ny olona eo aminao ihany koa. Marina fa tsy misy tanteraka ny olona ray ary fa noho ny haben'ny fitiavanao tetiana masina anay ianao dia nangatanay Tompo dia nindra fonao mba tsy sanatria hisotro fanamelohana fa mba hahita famonjena ny marary mba ho sitrana ny manana olana mba hahita vahaolana ka samy ho tafaray aminao ny tsiraray avy. Misaotra ray eo. Amen. Nampetraka ny fiangonana. Tamin'ny herin'ny androany
tahaka izao ora androany zao mihitsy amin'ny 7 sasany no miditra ny fiangonanay teny amin'ny lapan'i Kristy. Nanana sola atao hoe solondreny bebe dinany anarany. Tena tia izy satria mame orta rehefa vita ny asa, manamboatra ny kravato rehefa misy mivilany zany. Ary amin'ny fotoana rehetra raha mbola velona ozy izy, raha mbola eto dia anafy anao arak'izay tratra. Rehefa avy nanomam-panahy tao ambony zahay dia nakeo anilako akavia bebe dina. Dia nitsika taminy anana hoe fandraitana antsika bebe dina fa anompo an Jesosy indray amin'ity androany ity fa mahafinaritra ny fanompoana ny Tompo dia sady nitsika izy no nijery. Rehefa nidina ny tohatra zay dia niarika ny latabatra masina ohatran'izao nataonareo zao mihitsy. Dia niaraka nikany hoe azy izahay nomena voninahitra fananaranao rery any. Vita zay dia nidaboko bebe dina maty teo ny eo izy. Odomandry tam'izay tsy nisy fialana ny enina na ray minitra ary fa tonga dia nidaboko izy dia ino moa ny ara-mibataina nanaovana asa izy amin'ny 7 sasany ohatran'izao mihitsy tamin'ny herin'ny androany. Rehefa izay moa dia ako tao anatin'ny asa dia tonga dia mailo koa avy hatrany zay dia niteny andanaingana aloha mitady tôbila dia mandra-bavita asa eto ihany dia hoentina aingana any amin'ny hôpitaly satria tsisy zanany eto na ray ary ka soana hirana. Dia rehefa vita zay ny vita ny asa natao tamin'ny teo moa za efa nahita tsy namana ntsony izy satria izy rehefa tena hita hoe namoaka aina farany tamin'le izy nitrotra farany zay. Tonga moa ny tany amin'ny hôpitaly dia zao nataony tany hoe tratran'izany mort subite zany hono izy. Zany hoe fahafatesana tampoka tsy fantatraina faly loatra nga izy hoe anao asana diakonina satria sambany tamin'ny herin'ny androany izy no anao asana diakonina. Rehefa nahitan'izany raha lasirana bavy dia vao mainka nampitombo ny tao anatiko zany hoe anompo Jesosy fa kay ny fotoana tsy voafetra mihitsy ary tsy apozinao na ho androany io na ho rapitso. Rehefa nivory farany araka tamin'ny ankonina zay tamin'ny voalohany taona dia zao napetraky ny tompo tao am-bavako hoe araroty tsara ry fianakaviana ny fihaonana tahaka izao satria tsy ho fantarintsika indray ny amin'ny herintaona hoe iza ny mbola eto na iza ny tsy eto ihany tsony. Androany misarika anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe araroty tsara ny firaisana latabatra amin'i Jesosy androany. Ataovy tahaka ny androany eto ianao Jesosy miaraka amiketo. Maro ny olona mitady hodifato hoe inona Jesosy no atao, inona Pasteur ny atao fa matahotra an'izany fahafatesany zany fa rainao no anontaniana raha maty androany ve ianao efa vonona ho amin'izany. Tia ny hodifato tsara indrindra ho Jesosy hoe izao mofo velona izay midina avy tany an-danitra, raha misy mihinana n'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ary voalaza hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana amin'ny fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany kanefa hoy Jesosy hoe na ovinana no mihinana sy misotro ianareo dia mba tsarovy aho ho Jesosy. Atsiaro azitsika fa ny olona mety mandao fa Jesosy tsy mba mandao mihitsy. Ho anareo le nanana havana nodimandry reny mbola eo namintsika andray andro any fa ny tompony efa nametoko mihitsy fa ny olona mety mandao fa izy tsy mba andao antsika mandrakizay. Ira 7 itsangantsika rehetrarehetra natanteraka izany Jesosy no nafony aino atsika anavotany atsika dia nalatsany rany ny soloko anao izy zany ny fitiavany Jesosy. 7 en firana protestanta sady kibitsika nanao an'izany ira izany anantona an Jesosy. Andininy voalohany Andriamanitra ray fa fitiavana tokoa ianao, mbola mamela anay indray androany antoraka eo atratranao
fantatray fa am'izao rasy fotoan'izao dia mamelatra latabatra ianao an-danitra ao misy ny anaranay tsiraray avy eo amin'izany seza volamena zany sambatra loatra zay Jesosy isan'ny nasaina ao amin'izany fanasana masina zany raha tena marina dia tsy mendrika izay ianao mihitsy no nyteny fa mitovy amin'ny toetra nalika mihitsy ny toetra anay vadibadika aminao foana androany voady aminao hoe tsy ameriny intsony dia kelikely io ndray dia tafalatsaka ao anatin'ny fahotana tena ratsy Jesosy ary raha ny tena marina tsisy mendrika akory zany hoe inana mitenanao zany sy isotro amin'izany ranao zany fa misaotra anao fa namindranao fo dia nahatratra ty androany ty ireo ara ny famantarana masina Jesosy san'izany Jesosy ao ny mofo asan'ny tanany olona io fantatra tsara zany fa ianao kosa nefa rehefa nandray ny mofo dia nilaza tamin'ny mpianatra tsy niteny ianao hoe tia ny mofo zaraiko ho anareo fa nanambara mihitsy ianao hoe ity ny tenako izay zaraina ho anareo ka ho tonga lay tenanao io Jesosy ny tenanay ny feno faharatsiny feno aretina na kansera na aretina inona Jesosy matoky zay amin'ity fanasana androany ity fa rehefa mihinana n'izany zay satria io manao amin'ny pasika ihany koa zay dia tsy isotro fanameloana fa hahita fanasitranana ny marary ary dia ho tahaka izany ihany koa Jesosy any siro io fantatrao ihany koa ny nahatongavan'izany fa rehefa nandray izany koa ianao dia tia ny rako ianao izay nalatsaka narotsaka ho famonjena ho anareo mivavaka amin'ny anaranao zay mba ho le rahanao mihitsy ny koa io Jesosy irahanay feno diabeta feno aretina iny Jesosy irahanay zay fantatrao ny any anatin'ny rehetrarehetrany rehefa misotro izany zay dia mba hahita fitsaranao amin'ny tenanay mihitsy ka atsiaro fa ny hafana ny aretina rehetrarehetra miala ny karazana aretina sy ny olana satria ny ranao ny sotroanay misaotra indrindra Jesosy ireo diakonina fantatrao zao ireo Jesosy tamin'ny maraindreo fantatrao ny ala tany an-trano tany fa zao Tompo amin'ireo fo izy androany raha hitondro zany izy dia mba ianao no tazany eny amin'ny olona rehetrarehetra eny ho voninahitra naranao ny mpindrehetra kosa zay mandray izany Tompo dia ny fanamasinao mihitsy hiasa ao anatiny ampafantatra azy hoe tiako any enao hoe matombola zaraiko ho anao ko ny tenako sy ny rahako amin'ity androany ity fa raha androany ianao no mety horaka amiko mbola vonina fa tsy olombelona akory ka ho tofo aminao mandraka izay misaotra indrindra Jesosy nidera sy niajary ny voninahitra faratampony ane dia ho anao rery any amen mipetraka isika rehetra fa tamin'ny alina mangina zay namadiana azy iny raha isin'ny Tompo ny mofo tsy misy masirasira rehefa nijery ny mpianatra tamin'ny masom-pitiavana izy dia zao nataony hoe ity ny tenako izy izay zaraina ho anareo dia tahaka izany any koa ny divay rehefa nandray izany kapoaka izany izy dia tia no kapoaka ny fanekena vaovao amiko so aminao izy izy narotsaka ho famonjenantsika sotronareo ity nalatsaka ho famonjena ka naoviana no mihinana amin'itony mofo tony ianareo sy misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako amandra-piaviko indray eny amin'ny raha ho any lanitra amen tsy maintsy mbola hiverina Jesosy akasiandray asianao andiny faharoa amin'ny hira natao teo indro fa voavoatra ny zavatra rehetra voninahitra Andriamanitra ray lampandraiko ao ambony voninahity be no nlaozako amonjy sy anafatozanao dia sady vavaka ianao anatin'izany zavatra mahavariana tokoa ry havana
araka ny teny ray aman-dreny teo mahagaga ny andriamanitsika mahagaga izy satria natezitra ry andriamanitra dia tsy mba tahaka ny fahatezerantsika hoe mitady lalana zay amin'ny teny na anakanana zay zavatra rehetra mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika fa ny mahagaga natezitra ry andriamanitra dia manokatra lalana foana aminjenantsika tezitra tamin'ny olona andriamanitra satria mpanotany zanak'olombelona ka nanapa-kevitra andringana n'izao tontolo zao izy fa namme lalana ivoany izy hoe manamboara samby fiaraka zay manaiky araka aminao amin'izany a dia hovonjeko izy zany hoe natezitra ary zany andriamanitra dia tsy faly ny andringana fotsiny fa manokatra lalana foana izy zany hoe ny fahatezerany a anokafany lalana satria tia atsika andriamanitra tsy te hamono atsika izy fa noho ny fahotana dia mitady hevitra izy nefa aminjenao atsika an'izany raha ny fahafaly-toko tsy miendriky tsika miendriky ny hofatytsika rehetra satria nanota kanefa ihany ko fahafatesana ny tambon'ny ota nanokatra lalana ndray koa andriamanitra ka nandefa ny zanan'ilay tokana indray a ho lalam-panafahana ho an'izay rehetrarehetra mahatoky a sy izay rehetra mino ny anarany a zany indrindra no tsarovantsika ny amin'ity andro anyity andininy fatelo soa be sy mahagaga nge no natolotra ao anay famonjena tsy hividiny zany maimay mipona ho an'izay rehetrarehetra manantona azy andininy fahatelo a amin'ny hira 7 amin'ny 1 teo ihany soa be sy mahagaga atolotro hoana famonjena tsy vidina na tsy vidina famelana ny tanao melana ny tana fitiava-tsy voavetra fitiava-tsy voavetra danitra aziza afoinao re février 15 taona lasa mahery tany zay a andevina ny dadabe anay zay za efa marary mialaina no mibataina anatrika ny fandevenana azy farany rehefa ntomany be papanahy tamin'izany dia nanontaniana izy hoe sinona ny tena mampitomany anao fatiny dada ve dadabe nge fa 9 taona latsaka e dia zao no navaliny hoe tsy ny fahafatesany dada no mampalahelo azy mampitomany ahy fa ny fieritriretako hoe rovinandray ny fasana ny sokatra andevenana nyty lamatoako ty za mino efa mbola vely eo amin'izany io raha itenenany zany a fa tsy manana fanantenana ntsony ny fianakaviana ny amin'ny antom-pisiko sy ny antom-pivelomako ary nitomany koa ka nilaza hoe zay andriamanitra mahavonjy amin'ty aretiko ty a otopoko mialatra mandra-piala ny fofonaiko voady zany a fantatro ihany Jesoa fa ny fahafantarako azy dia fatongavana rehefa krismasy na rehefa pasika fanehoana ny akanjo vaovao sy ny kiraro vaovao ihany fa rehefa tonga kosa ny mpiandry teto amin'ny FPVM manampafantatra hoe tianao Jesosy Josea zany veo a tia avy zange fokarongony alarobia zany eo amin'ny fokasikare za tianao izy ary tsy ny fahotanao ny tia ny fahenao mpanota tia mpanota izy a fa tsy tia ny fahotanao manaiky ve anao andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao eny tompo koa manaika tsy ny ahasitrana ihany no dediaviko a fa tsy fantatro zay lalana lehako satria mialaina isan'andro a saky ny matory a dia tahaka ny tsy fotsiny dia miteny amin'ny mama hoe tairo mama rehefa matory mafy satria tsy fantatro hoe makaiza isaky ny matory a fa ohatry ny hafahafa be zany ny fandrenesako ny tenako dia tamin'izany no nalalako fa misy ko ny fiainana ao arinan'izao fahavelomana izao rehefa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako a 7 andro monja ny aretina 2 taona dia misaotra azy fa sitrana somatsara ary dia zany indrindra eny tompoka sy tehaka raha itehaka ihany ny olona satria mitehaka dada ato rinato sora tompo tehaka moa dada ato fa tsy hoe zany tiampitehaka anareo fa tehaka izy ato dia zao a zany nanolorana ny fiainana tsy vola mikarena raha lany ny mpivavahana tsy resaka vola mikarena fa tena tiako Jesosy ary fantatro koa fa tianao izy fa zao nefa mihoatra lavitra noho ny fitiavanao azy ny fitiavany anao satria Andriamanitra dia fitiavany zany
ko androany areo anatin'io fandraisana io dia atoloro an Jesosy sy ny tenanao, atolotro anao ny tenako Tompo, anompo anao mandra-piala ny fofinaiko, tsy amin'ny vola koa tsy amin'ny karenany anompoako anao fa anompo anao tsotro zao fotsiny indro Tompo fa omeko anao ny tenako ka tsy misy izay tsy foko izay rehetra tsy anao. Andininy fa efatra ndray amin'ny hira 7 teo. Hoanao ny tenako Jesosy ao, hoanao ny tena ataovy amin'ny folo rehetrarehetra ka tsy misy izay tsy foko hoe ka tsy misy izay tsy foko izay rehetra tianao, rehetra tianao Yesu latsa tsy ahoko, Yesu latsa tsy ahoko fa miompanompona zavatra kely no zavatra kely masimbe malala oka ifakatisika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana ary zany fitiavan'Andriamanitra zany no namonjeny anao tsy mba tamin'ny vola tsy tamin'ny arena fa raha ny fanafody lany dia vola be tsy toko tsy forohana ny lany fa rehefa nanantona an Jesosy tsy mila nandany akorina ariary fa ny tenany efa natolony ho asoanao. 7 samy manana faniriana Jesosy hoe za Jesosy maniry mafy mihitsy ialko eo ambany azy fijalinao, aza mialko eo ambany olona riavana fa ohatra nanarary mihitsy nalahelo mifoko hoe lasa le atao hoe reny, atao hoe niverina hosony reny mihitsy mameze mba ilaina, tena nalahelo mifoko fa nampianarin'ny Tompo hoe Pasteur aza miankana man'olona hoa ny fonao fa ankino amiko zany ndao tsika iaraka ialko amin'ny Jesosy sao dia marary fo isanandro eo 7 en firana protestante andininy voalohany any maniry mafy Jesu Tompo, Jesu Tompo, yalko ambany azy fijalianao, yaloky ambany azo fijaliana, tsy zay Jesosy efa nazo ny fandraisana tsy maninona afaka miondrika ianao toy izana ny fekira le fahasomanginao ny fekira iakatra dia mivavaha amin'ny Jesosy raha marary ianao ampy manasitrana anao io tsorovavolombelona aminao fa tsy ninana fanafody tsony rehefa ny tenin'ny mpiandro hoe manasitrana Jesosy ajanoko amin'ny fanafody mino an Jesosy rano manasitrana ho ny mpanompon'Andriamanitra nino an'izany androany ianao matoky fa rano Jesosy iny aminao iny vavaha mafy amin'za Jesosy tratra ny ozy ny fahoriana mantra hoe Jesosy teny anao amin'ny mihitsy inona ny fahotanao androany ateo afaka Jesosy ty ranao ty andoro zany any anatiko amin'ny mihitsy andoro ny asana kalan'oro sy ny vazimba any anatiko any voakaniny fa hainy Jesosy no mamotika an'izany tsy tovahiny akory na siro tahaka ny fahalalànao azy fa rahany Jesosy iny aminao iny ankehitriny akarina moramora ny fekira dia mivavaka ianareo.
tenanao izay nijalonao avy izay nijalo ka dia mitsana maso fitiavana iakotsana masopi tiavana itapakoto itapako reto efa eo amin'olao ny azazalina mahita ny jesosy mijaly eo amin'izany tanam-ponivoky izany voalaza mihitsy fa mifampijaliana amin'ny azo fijaliana ny ratsy indrindra ny jiolahy ny olona mpivadika miaramila romanina amin'ny fanjakana romanina ary ny olona voaozina no miantony eo ambon'izany azo fijaliana izany ary rehefa atao eny ivelan'ny tanàna zany a dia misy mahatratratra amin'ny 3 andro ny olona vao maty eo amin'izany azo fijaliana izany miaritra ny hafanambe amin'izany tanàna ny golgota izany sy vita miaritra ny hafanambe fa miaritra ny eso ataony olona midina teny alara zanak'Andriamanitra ho hitanay zaho ony mba zanak'Andriamanitra ony zao fa Jesosy anie nijery an'izany tsy tezitizika nylaza hoe haringandro ireo Andriamanitra fa zay rety ataony mbola hopainy sonozonony ihany a na dia zaho ary mahazo a mbola nijery azy tamin'ny masom-pitiavana Jesosy tahaka nijereny anao androany fantany fa tena mpanoty zasy ianao tsisy mendrika nindritra ny titepolo ty akory fa navelany malalaka mbola hipetraka ianao a handrean'izany antso zany androany raha manaiky ianao dia androany Jesosy a anavaony fanekeny aminao a eo apotry zany azo fijaliana izany 7 apotry ny azo fijaliana ampototiny Yazusa ijaliana nutoera kwa zaveny tapanao atoko fatianko tany zava-moramoloata kofatia tuka isavamora iya sufi jaliana satria efa eny amintsika ny tenan'ny Kristy sy ny rany sangantsika rehetrarehetra iaraka n'olo tena ho an'i Jesosy kipy mihitsy zasy ianao dia atao fitahaka ny eo anoloanao ao Jesosy teneno izy hoe anao a Jesosy reko ny feonao a ianao mitory ny fitiavanao isan'andro ambarao amin'ny fahikasika ny fotsika Jesosy amin'ity andro an'ity anao a Tompo iondrikitsika eo anatrean'i Jesosy sotra Jesosy simba zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy a
na ny volamena no nanavotana antsika tamin'ny fitondratena adala, tena adala mihitsy nge zany azontsika tamin'ny enti-paharazana io afa tamin'ny rasoan'i Jesosy Kristy izy no nanolotra ny tenany amin'izena antsika. Ary de zany anko ny mpanjinantsika ny azo fijaliana, isaky ny mijery ny azo fijaliantsika de mahatsiaro foana fa teo ny aretan'i Kristy ny mafy indrindra ho aso ho anao rahalahy, teo ny aretan'izany ary na de nanozina ary ny olona rehetra teny ratsy azy tsy mba nanozina azy kosa Jesosy, fa mbola teo izy nanao fifonana ao atsika hiandrandra ny lanitra Jesosy. Teny resaka tamin'Andriamanitra rainy hoe raha eo mamelany ny elony fa tsy fantany zay ataony. Sotra Jesosy manantonao miondrika eo anatrehanao Jesosy, samy anantona an' Jesosy ary tsika rehetra. Manatona o caminho ricca manurucani tungo masina Isau luna cimendrica Kamba vauzito boana. Rehefa nandray ny mofo Jesosy dia nilaza izy tamin'ny mpianany manao hoe ity ozy izy raiso ny tena koa hano fa izao nataovy ho fahatsiarovana. Misaotra indrindra Jesosy tsy nisy olona nafony tenany zany hamonjy anay raha tsy hainao rery. Misaotra mihitsy Jesosy fa mamonjy ny adala indrindra ianao, sambatra mihitsy zay manana anao Jesosy. Ny olona mety manadino, rehefa maditra zay nandray aman-dreny ary mety manadino, fa ianao tsy mba nanadino mihitsy. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. De tahaka zany koa ny kapoaka tamin'iny alina manginy iny, rehefa ndraisy ny kapoaka de zao nataony hoe sotronareo ity fa ity no rako hoy Jesosy, rako ity zao nataovy izy ho fahatserovana fa fanekena ho amiko sy ho aminao zany misaora azy ao am-ponao. Saotra indrindra Jesosy voavonjy ny adala, voavonjy ihany koa ny malemy noho ny abean'ny famindram-ponao. Mahamenatra Jesosy ny fandrenesanay hoe mitovy amin'ny toetra ny biby ny toetra anay, zany mihitsy zay Jesosy. Fanazany ary anefa zay de niraisinao de nisafosafonao ka nomenao tamin'ny tenanao resy lahatra zay Jesosy ankehitriny fa tsy misy Andriamanitra tianay tahaka anao ary zany indrindra ankehitriny Jesosy no isaorana ianao satria lehibe ny famindram-ponao, ka isaotranao intelo mihitsy zay amin'ny fona rehetra manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Mipetraka isika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra itsika satria namonjy atsika Jesosy ary araky ny teniny fa zaho tsy olombelona ka ho tofoa aminareo mandrakariva fa noho ny amin'ny anarako teo anoniko no fahatezerako aminareo. Fa tsy mpanavy hatrany satria lasalasa kely ny oratsika fa mifolo mahery zao de le jaune voalohany toko fa efatra teo ihany andin'ny fahafolo no vatsy hoentina ihany koa fa toy izao hoe jaune fitiavana tsy nitiava atsika n'Andriamanitra fa nitiavany atsika ka ny rany zanany ho afitra noho ny fahotantsika. Amen. Saorana ny Tompo izany rehetra izany. Ataontsika anao hira fisaorana fiderana an'Andriamanitra, hira efa antaritiny Dada teo ihany, tsy misy reharehako afa tsy anao ihany Jesosy. Ataontsika mifotsika rehetra mihitsy zany hira anfirana fanampiny izany, hira fahenina amby roapolo anfirana fanampiny indininy voalohany sy fahatelo. Hira fahenina amby roapolo. Ratsika tiaka zany tsy misy reharehako afa tsy anao Jesosy, anao
Tanana sambatra Jesu Tompo ni eri sambatra Jesu Iakile Watatana Oame Fatelo naitapanjena tama afatsy taminao afatsy tamina anaikianao e tsy manoterena itondraina fa itananao e itanana mahirina tsotra namba itanana Sora tompoko alohan'ny amaranana satria efa ho vita ny fanatra manamafy ny amin'ny zoma. Manasantsika rehetra ho avy amin'ny zoma arivo isaky ny zoma arivo tapa-bolana. Ho avy ny zoma zao dia amin'ny tapa-bolana indray dia asaintsika hanatrika an'izany satria ny fampianarana rehetra dia ampoena amin'ny alalana video. Misy an'le hoe almolonga iny any zao hoe fivavahana tamin'ny fiangonana ray Ricardo zay ny anaran'le mpitandrina tao. Rehefa tena nivavaka izy niova tanteraka le almolonga. Lasa tanàna manan-karena, lasa tanàna be vokatra be mihitsy, vokatry ny asan'ny fifoazana izany. Dia mino an'izany koa tsika fa ity FPVM ity dia anisany amin'izany Jesosy an'ity Madagasikara ity. Eo ny fahaizan'ny filosy ny olona rehetra fa ny fivavahana ihany, ny vavaka no manova zavatra. Mino an'izany tsika, tsy ny abeko no manova zavatra fa ny Andriamanitra zay ao anaty koa ampy manova an'izao tontolo izao. Itsangantsika rehetra efa vita ny fanatra. Sotra tompoko. Iondrika hivavaka avy hatranytsika satria amin'ny folo mahery. Nimirena fa vavaka itsika ary. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray fohy mio ny fotoana ka tsy azo hivalam-parana. Mahagaga Jesosy hoe misy olona hitako eo akaiky eo androany. Afaka 10 minitra raha ela indrindra dia tsy hitako tsony izy. Ny vatany sisany manarika eo fa ny fanahany efa lasany aminao any. Dia mba nanontany tena Tompo hoe ahoana marina moa ny momba anay reto. Misy olona anatin'ny fotoana ndray mpimaso dia tsy hita ihany tsony koa. Zany nke mampatahotra ny tsipino zany hoe modimandry zany. Fa ho anay kosa Jesosy efa nomenao ny ody faty dia ny tenanao sy ny rahanao zany. Sambatra zay satria ho ianao hoe zay mihinana amin'ity nofoko ity sy misotro an'ity rako ity ho ianao no anana ny fiainana mandrakizay. Ka na maty ary izy dia mbola ho atsanganao ndray amin'ny fotoana andro ary mino zay fa any aminao any avokoa reny olona rehetra ireny. Zay Jesosy ankehitriny rehefa nanavao ny fanoloran-tenanay ety am-pamaranana mbola mangataka ny indra fonao ihany. Jereo araka ny ampianindra fonao ny mpanomponao. Rehefa mba ndray latabatra ohatranao ohatran'izao zay Jesosy zay raha miray latabatra manam-pahefana dia eo ny mba hitondranay Jesosy ny etaeta-ponay fa misokatra ny fony amin'izany satria manontany hoe inona ary mba tianao atao aminay. Reto ara ny olonao Jesosy fantatrao ny etaetany mpiray latabatra aminao angataka aminao izy ao anatin'ny fotoana fohy. Eo araha Jesosy ankehitriny tongeny amiko sy tongeny aminao izy. Rehefa avy ny ray latabatra tamin'ny ary ianao dia antany aminao izy alohan'ny amaranana ny hoe anaka inona ary ny tianao ataoko aminao
rehefa avy ny ray amiko ianao. Sotra Jesosy renao zany tony mba avaka zany, ary rehefa renao zany dia tsy heno azy fotsiny ianao fa ho avy ianao Jesosy hitondra valim-bavaka ao an'izy rehetra mahatoky ianao, ka ny masony mihitsy no ahita fa mpieny vavaka ianao, tsy mba tahaka any eny amin'ny vato tsy mana maso mary vato tsy mana tsofina mandre, fa ny Andriamanitray dia manana sofina maheno ny fitarainanay. Andro aman'alina hamilaza aminay manao hoe anaka matokia ho avy azao amonjy anao Misaotra indrindra Jesosy misaotra Jesosy, mba tahaka nanasitrananao tamin'ny aretina tsetsina lalana tao amin'ny fo efa tsy hitany dokotera, tahaka nanangananao any Lazarosy tamin'ny maty, nampahiratanao ny jamba, mba hampahiratanao ny fiainanay amin'izay Jesosy. Mahantra ny eny vahoaka malagasy, jereo Jesosy ny tokantranony aza vela isento reto vahoaka tonga eto androany reto, fa tonga ianao ameno mitafotafo ny any amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy ihany. Misaotra Jesosy, ho tanteraka aminay ny teninao hoe ataoko samihafany ny manompo sy ny tsy manompo Misaotra indrindra Jesosy, rainay ao zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ny ety atany tahaka ny eny an-danitra, meo any an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary vonahitra mandrakizay. Miraisy ny tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo, ka ho tanteraka aminareo ny teny rehetra hoe indro anaka tsy andao na afoy anao akory mandra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao, fa masony Jehovah sy ny fony nefa eo aminao satria nitady azy tokoa ianao ka ahita azy, ka hanambarany ny teny manao hoe satria zanako ianao, asany tanako ianao aoka fa adidiko mandrakizay ka mandra-pahafotsy ny volonao, tsy avelaka isento ianao satria malala eo amasoko ianao be fitiavana, ary indra foko tsy ala aminao mandrakizay. Misaotra Jesosy ny tera sy ny aja ary mivonahitra ny ety eo anao rery any. Amenao ka ny foko sy ny fonao iara-mitepo tena ilay, aoka ny sakio sy ny sainao ilay safiny sangano mobeny tananao kavana nanao fanikena Jesosy mala komonjy soa monjy so idonia akio raisoana velokano voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia! Masina Jehovah tompony maro enika eo voninahiny tany rehetra, tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany masina. Tehaka ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra. Samy hotahin'Andriamanitra mandehana amin'ny fiadanana voninahitran'Andriamanitra ray ihany. Keep
ukida tamananana ribucha mifufu na urambacha tsampie mucha analakana difukuti iruna ninu na iduna itepula fitiava kwana isaikyude ifantu kaminauriteso tumpu hanakiza tufitu jana sachie akaikia ituku teso ilai fitiavana nifukutiru tiavana Panenzi kapanja fiti ukida tamananana Jesus inilatsatia okuna ubina fasachia efatiana Eke kufana marire panenzi kapanja fiti ukida tamananana Jesus inilatsatia okuna ubina fasachia efatiana ifukuti iruna ninu na iduna itepula fitiava kwana isaikyude ifantu kaminauriteso tumpu hanakiza tufitu njana sachie akaikia ituku teso ilai fitiavana ifukuti iruna ninu na iduna itepula fitiava kwana isaikyude ifantu kaminauriteso tumpu hanakiza tufitu njana sachie akaikia ituku teso ilai fitiavana akaikia ituku teso ilai fitiavana akaikia ituku teso ilai fitiavana fitiavana Mila mideran'Andriamanitra mandrakarivotsika araka ny nambarako teo ny boky ny mpanao salama izay dinina fa miteny hoe midirahan'i Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony Mila mideran'Andriamanitra mandrakarivotsika araka